Couche slippers, couche atkisaka. Manolotra anao ny Logité. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao galeri sy tsara lalàna ao premier étage box. Manolotra ho anao ny Logité. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. mbola faly miarabantsika tokolasy toboko vavy amin'ity takariva ty anasanao anaraka ny Logité hatramin'ny farany ireto ny lohatemba vao miandratsika amin'ny androany zoma fahavalo ny volana septambra taona 2024. Nivoaka ny fonja io maraina io iara-panoelina rehefa nigadra 5 volana teny an-tanimora. Hita omaly ariva ihany vata-mangatsiaka ny ilay tovolahy vao 12 taona monja lasa ny ranomasina atao mahajanga. Namafisina ny lalàna mahakasika ny fandrarana ny fampiasana jiro mihodinkodina sy fitaratra mikobona sy mainty tamin'ity androany ity. Horaisiny Ravinala Airports sy ny CPC antanana ny fiantohana ireo olona tratra ny loza andrano eny amin'ny farian'ny Laniera. Ary farany eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena tafakatra 10 ireo namony ainy atambitrisany kosa ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Irma. Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiany tokatranao amin'izao takariva izao faly miarabanao ihany koa izay ary manasanao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Dia atolotritsika avy hatrany ireo vaovao nisongadinao anaty layonina. Nivoaka ny fonja io maraina io iara-panoelina rehefa nigadra 5 volana tany hatramin'ny maizina. Notsony fitsarana ambony didina voaka ny fitsarana ambaratonga voalohany izay nanome azy sazy miatra eritaona an-tranomaizina. Sazy miantona eritaona manomboka izao no miandry azy taorian'ny raharaha fifosana anatsarana people gasy rindra tahiry sy misy razavin-jatovy no mitondra amintsika ny andindiny vaovao mahakasika izay. 5 volana teny an-tanimora io maraina io tokony tamin'ny folora maraina teo no namonjy ny trano finenany iara-panoelina izy izay ratsivina dia nandrindra ny vondrona fifosana anatsarana people gasy tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook. Nandritra ny fotoana lava nitazonana azy tany am-ponja anatanterahana ny didy eritaona an-tranomaizina no nampiakaran'ny fianakaviana raharaha teny anivon'ny fitsarana ambony. Sazy miatona eritaona no nomena azy taorian'izay. Ihany nambaran'ny fitsarana moa zany dia nahazo sazy miantona au lieu de le sazy miatra eritaona zany fa zava-dehibe aloha satria efa afaka mivoaka. Betsaka tamin'ireo mpanara-baovao no nanaraka akaiky ity raharaha ity. Isandreo ny firaisankina ny artista izay nangataka ny famotsorana azy nisy mihitsy aza ny hetsika ho fanafahana ny ara-panoelina. Ho an'ny androany vetivety niparitaka ny vaovao mikasika izany ary tsy vitsy ireo niarahaba azy. Isaky ny mieritreritra sy mahenitsy ny tsofina hoe misy manohana misy miompo dia tohina foana mifoko zany tany am-ponja zany dia tsy androko mihitsy ny fotoana fahako misaotra sy makasitraka ny olona rehetrarehetra. Betsaka koa moa ny afaka mba hoe namangy any dia tonga namangy eny kokoa hoe na misy rojom-bavaka sy zavatra isan-karazany mandeha ary tena tsapa be iainako any mihitsy hoe misy olona mivavaka ho anandray zany, misy vavaka be mahery be zany tonga dia tena mandona mikasika ny foko mihitsy ka za tena tetodika isotra be dia be mihitsy ny olona rehetrarehetra zay niombo-po. Ny voalohan'ny volana febroary lasa teo no nosambory ny ara-panoelina taorian'ny fitoriana ireo olo-malaza voatontonona tao anatin'ny vondrona fosafosa anatsarana people gasy. Niakatra fampanoavana avy hatrany ny raharaha 3 andro taorian'izay nampitirana azy fonja maika tany am-ponja. Nandritra ny fanaovana fanadihadiana azy teny amin'ny sampana miady amin'ny eloka be vava no nanakatonana tanteraka ihany koa ny vondrona izay niandraketana. Nahazo fahafahana zany
izao iara-panoelina tao anatin'izay 7 volana nijanona tany amponja izay na izany azy masazy miantona azy dia mbola afaka miverina izany raha toka mamerikeloka iara-panoelina fa ao anatin'ny trangam-piarahamonina fa tany Mahajanga. Hita omalyariva ihany ny vata mangatsiaka nilay tovolahy kely vao 12 taona monja izay lasan'ny ranomasina tao amin'ny village touristique tao Mahajanga. Marina moa fa saika andray anjara tamina fifaninanana baolina kitra no tena antodiany tany atoerana saingy izao tradoza izao ka nindao ny fahafatesana mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny Drenina any Mahajanga. Zazalakely 12 taona iray indray no natelin'ny ranomasina teny amin'ny village touristique ny Mahajanga Omaly Alarobia. Tovolahy mpanao baolina avy amina kluba iray ao Antananarivo namonjy fifaninanana tournadanji taty an-toerana. 20 ny isan'izy ireo ao anatin'ny ekipa mizara osikajy 2 10 taona sy 12 taona. Mialohany andeha hitodo any Antananarivo Omaly Tolakandro no nandeha nilomano sy nilalao rano-teny noho izao tratrany atsinam-poizina izao. Tamin'ny 12 latsaka atoandro teo no niseho ny loza raha ny fitantarany tompon'andraikitry ny kluba. 7 mirahalahy izy ireo no niaraka nilomano teny namonjy fasika lavitra teny ampovoan'ny ranomasina teny ka rehefa niverina dia tratrany rano niakatra ka teo no nanomboka ny fahadobona. Araka ny nambaratrany 2 mirahalahy izy ireo no saika lasa tany saingy ny famonjena ny iray ka dia avitra soamatsara. Ny iray kosa ny tolakandro tamin'ny 2 latsaka teo vao hita ny razana. Taorian'ny fikarohana 20 ora niarahany pompier commune ny gendarmerie Pyrénées eto Mahajanga eny amin'ny port ny Mahajanga ary ny fikambanana TVHFP izay mitantana ny fotodrafitrasa eny amin'ny village touristique ny Mahajanga. Fanontaniana napetraka ny maro teto ny hoe fa maninona no tsy nisy tompon'andraikitra nitsangana tamin'ny tsiraraha ity. Na nandefa zodiaky aza ny avy eo anivon'ny commune dia mbola nilaza fa tsy nisy solika sy menaka. Iza marina no tokony hitsangana amin'ny vona miseho tahaka izao. Aiza no mipetraka ilay fiaraha-misalaha sy fiaraha-miasa sa ve dia efa voazarazarany politika sy ny vola ary ny fahefanam-bony ka ny vahoaka madinika no mizaka ny vokany. Tsakaraka vaolana hoe ilany ny atao mba hafahana misekirize zay olona zay mangataka amin'Andriamanitra fa raha faela zany ao misy videty zay misy olona tsaratsitra fo anotra zay videty zay tsy ela na zany naty zany kosa tsy ambina zay koa na zany atsika amin'ny vakazo fotoana zao fa miezaka zany mba hanara-maso mba tsy siamila akatory eto isorana manokana gendarmerie brigade corps satria tsy nametsy ny zavatra nanohana retry tamoaly ka hatrany androany ary ny commune urbaine nandalo Matsana nanajotso videty dia tsy hitandray ny arivo. So ihany fa mbola misy ireo malala-tanana miezaka ny manao izay hoafany sy azo atao mba nahafana nanao ny fikarohana rehetra. Io arivo io moa rehefa vita ny fikambanana TVHFP sy ny kluba ny fikarakarana rehetra tamin'ny ilay razana avy hatrany dia nalefa ny ekipa no dia nandray ny vohitra. Fitaterana kosa dia taon'ny fivoriana ny tantera ministera fitaterana sy ministera filaminam-bahoaka dia tapaka fa ao mafisina ny lana mifehy ny fitaterana an-tanety. Voarara ao anatin'izany ny fampiasana ireo jiro miodikodina sy fitaratra mikobona sy miloko mainty araka ity fanadihadiana izay entiny irina Andry Malala sy Tota Rarinjato amintsika ity. Entitra ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana eto an-drenivohitra mikasika ny lalana ifen'ny fiara mifamezivezy. Tato anatin'ny taona vitsy lasa gaboraraka ny fampiasana jiro miodikodina toa an'ireo mpitondra marary sy ny fampiasana fitaratra mikobona sy mainty. Noho izany dia nanamafy ny tsy fampiasana izany indray raha tsy olona efa nahazo alalana manokana toy ny lehibe nandrom-panjakana, ireo parlemantera, mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, kansily ary ireo manamboninahitra jeneraly ny antokon-draharaha fitaterana an-tanety androany niaraka tamin'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Fa ny fampiarana azy zay olona zany manana milaza manana autorisation ka tsy ny ministra ny fitaterana ny manasony azy dia tsy izy zay. Isy noho izany no fisavana sy ny fidinina ifotony ho tanteran'ireo tompon'andraikitra manomboka izao. Fiarahan'ny gendarmerie sy ny polisy niaraka tamin'ny ministeran'ny fitaterana.
marina fa efa nitelo amby roapolo ny volana martsa taona raiky amby fitopolo sy sivinjato sy arivo no efa nivoaka ity didim-panjakana ity ary nasipanitsina ny taona fito sy roa arivo no izao indray no kitihana izao. Anatsarana ny tontolo ny fitaterana eto amintsika ary isorohana ny gaboraraka no antony ampatsiahivana izany ankehitriny. Moloto izantsika amin'ny sehatry ny fitaterana fa anabakabaka kosa miampy ny vaovao ny etra ny vaovao rivony asa fanaovana gazety sy maro samihafa ny logité aoriana tokambarotra reto. Eny ary tompoko dia isaoranao mbola manaraka ny actu eto amin'ny logité. Mitoetrany ny fanatsarana ny seranam-piaramanidiny vato tanjona napetraka amin'izany ny fanomezana tolotra mafapo ho an'ny mpanjifa sy ny fiarovana ny ain'izy ireo. Nambarany tale jeneraly ny Ravinala Airport Sandroany fa ho fisorohana ny mety ofisiny ireo olona maty andrano vokatry ny loza mpiaramanidina dia isy ny fiaramiasan'izy ireo miaraka amin'ny CPC na ny corps de protection civile izy ireo izay iantoka ny loza mety hitrangy eny amin'ny fariny laniera manodidina ny serana mpiaramanidiny vato nanao fanadihadiana mahakasika izay Rina Andriamalala sy Toda Rajarinjato. Mitoy ny fanarenana ny foto-drafitrasany amin'ny seranam-piaramanidiny vato nambarany tale jeneraly Ravinala Airport tompony andraikitry ny asa fa hotokanina amin'ny taona 2020 ny seranam-piaramanidiny vato vaovao. Mikasika ireo taolapaty hita teny an-toerana nandritry ny fotoam-piasana dia nambarany tompony andraikitra fa ny kominy vato no nandray tanana ireo taolana tanaty vata. Tsy mbola fantatra kosa ny avian'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ankoatr'izay, tanjona napetraka amin'ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina ny fiarovana ny mpivezivezy eny an-toerana isorohana ny loza. Il s'agit d'assurer la première réponse à la chute d'un aéronef dans l'eau, d'apporter aux passagers les moyens nécessaires à leur survie et d'assurer aussi vite que possible l'évacuation des victimes vers la terre ferme. Tsy ny loza an-tanety ihany anefa no iandreketina fa misy ihany koa ny loza ao anaty rany. Manomboka izao, raha milatsaka na ihany koa tojolana ka hivarina anatin'ny fariny laniera ny fiaramanidina dia isy ny tompony andraikitry ny tafika iantoka izany. Vedety misy efatra no hiasa eny an-toerana 420 ora amin'ny 420. Ity fifanarana ity dia anisan'ny manamafy ihany ny asa izay miandry anay ao amin'ny laky io zany tsy irina le loza fa raha sendra misy izany loza zany. Nosoniavina androany ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Ravinala Airport sy ny CPC fa raha miasa entina hanatsarana ny tolotra sy ny fiarovana ny ain'ny mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Raha ny fanazavana ihany koa dia efa mandeha sy mizotra tsara raha fanamboarana ny seranam-piaramanidina ny Nosbe. Fa amin'ny pejy ny toe-karena kosa dia mbola ambany dia ambany ny salanisa ny fandoavan-ketra eto Madagasikara toroatany dalam-pandrosoana samihafa. Ilaina amin'ny fampivoarana ny sosialy sy ny toe-karena nefa ny etra noho izany dia manao ezaka mafy ny eo anivon'ny fitantanan-draharaha momba ny etra mba ampitombony izany ho ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana. Nanao fanadihadiana momba izay androany ny Andralaina Andriamasy sy Dolpha Rakotiniaina. Mbola mahery ny roa ampatelo ny mponina no tsy mandoetra amin'izao fotoana eto Madagasikara. Salanisa mbola ambony tokoa raha ampitaina amin'ireo firenena maro hafa. Tanjona ny ampidiny izany no raha ampatelo ny sisa. Hatreto ihany koa dia mbola 1.7 mahery kely ny tany fidiran-ketra eto amintsika. Rehefa misy mahatratra 10 sy 7 any amina firenena afrikanina maro. Misy tena misy campagne zany atao hoe am'ireo le commune reo aloha zay aloha mariaka ane mbola commune pilote reo zany manao andrantsika dia avetsika miditra amin'ny sehatra goavagoavana kokoa fa am'ireo zany dia misy tena fanentanana maro dia maro atao dia arak'izay fanentanana izay moa dia angamba manatentsika fa ho resy lahatra ny tsirairay avy hoe ny entana zaraina mora zaka kokoa dia raha ohatra ka ny apahatelony ihany ny zakan'izay enta mavesatra izay hatramin'izay tsy enta mavesatra koa ary lesy fa mety ho enta maivana ihany dia rehefa mba hivadika izay taremarika izay ka mba nibesiny maro amin'izay mba miaraka
mizaka n'le fampandrosoana eny fotony zany dia minosomana tena fa maivamaivana kokoa le izy. Ho fampiakarana zany sy ho fanotarina ro sehatra ampiditra ny hetra dia efa niroso tamin'ny fanisana ombam-panentanana an'ireo voaka maro avy tena anivona commune maro ny teo anivony Sampandraramy adidiny hetra. Tsaba tamin'izany fa tafanika ny 700 mahery kely ireo asa tsy ara-dalàna sy tsy nandohetra. Ho toy izany amin'ity taona ity io tetika asa fanisana ny vahoaka mpandohetra iarana amin'ny Prodeside io. Mpampidi-bola moa zany dia arak'izay hoe mampidi-bola zay tsy dia mahafantatra loatra mety ampiasana n'le vola io dia amin'le resaka tamberina ndraikitra zany dia tsara zany ireo miara-misalaha amin'ny fanentanana ny vahoaka zany satria amin'izay dia fantatra mihitsy hoe tsy lanilany foana akory io vola io fa sahiana lehibe zany na ho an'ny tompona ndraikitra eo amin'ny commune na eo amin'ny tompona ndraikitra eo amin'ny hetra satria ny tompona ndraikitra ny hetra zany dia manome toky hampiditra hetra betsaka kokoa arak'le lazaina teo hoe ampiena ny tahan'le tsy manara-penitra dia ny eo amin'ny be ny tanàna kosa nefa dia manao zany ny engagement hoe ampiseho an'izay tamberina ndraikitra zay sy amin'ny resaka mangarahara koa zany amin'ny fampiasana n'ireo rehetra zao. Commune folo indray no anaovana io tetikasa fanisana sy fanentanana ireo vahoaka andohetra io dia Iambalavao, Alakamisy Feno Arivo, Anosy Zato Andrefana, Bongatsara, Andranonahôtra, Anosy Ala, Imery Mandroso, Talatany Volonondry, Alasora ary Manjakandriny. No tanterana androany ny fifanaovan-tsony teo amin'ireo ben'ny tanàna ireo sy ny Sampandrarany hetra ho amin'ny fantanterahana izany. Fa misy hetry ny asa fanaovan-gazety dia tsy hita taratra amin'ny asa fanaovan-gazety na haino aman-jery io na gazety samihafa ampiseho isan'andro ny fahaleovantena ho ny fikambanana ny mpanao gazety zokiolona androany. Amin'izao fotoana izao dia hita ho mizara roa ny mpanao gazety dia ireo miandany amin'ny fitondrana sy ireo mpanohitra. Raha ny hetsikaritr'izy ireo hatrany dia efa malalaka kosa ireo mpanao gazety izany hoe tsy misy intsony ny fanakadrana mpanao gazety. Mira Miarinjatofo sy Kasambola Manana no mitatitra ny vaovao. Tsy fitadiavam-bola fa famoahana ireo zava-nisy ho an'ny vahoaka no tena tanjony ireo mpanao gazety teny am-piandohana raha teto Madagasikara ho ny filohan'ny fikambanana ny mpanao gazety zokiolona. Mifanohitra amin'izay nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria lasa ataon'ny mpanao gazety fitadiavam-bola ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny. Mampiova ny firehan-kevitra sy ny fahalalahana nefa izany. Vao rinan'ny vola sy ny asa sy ny karazany dia matetika izy manaiky ny tompony vola manakarama. Izay ny tena anaka ny zavatra tamorona amin'izao fotoana izao zany dia fahalalahana loatra dia le tiana an'izay mpanambola tiana avoakana zavatra dia izay dia manjary indraindray miteniteny foana isika mpanao gazety. Misy fahalalahana kokoa ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny vanim-potoana taloha ho iatrany ny filohan'ny fikambanana mpanao gazety zokiolona. Ny censure ny saramizany ny fiakarana fitsarana sara amin'ny tenany moa dia indresaka niakatra fitsarana teny rehefa teny tamora indroa zany dia voasazy manetsy maro ka zavatra tsy maintsy misangana io zany satria zay mpitsona fatsakana io samy manana ny heviny. Ny zavatra azo lazaina amin'ny republika voalohany tsy azo lazaina amin'ny republika faharoa, zavatra azo lazaina tamin'ny republika faharoa tsy azo lazaina amin'ny republika fahatelo. Mahazo tombony manokana ireo mpanao gazety amin'izao vaninandro izao ho iatrany ireto mpanao gazety zokiolona ireto noho ny efa fisian'ny fianarana manokana eto amintsika momba ny asa fanaovan-gazety. Tokony tsy hivoana amin'ny tanjona efa napetraka dia ny ampita vaovao marina amin'ny vahoaka nefa ny mpanao gazety tsirairay raha nambarina izy ireo hatrany. Tontosa teny amin'ny Akademia Pirenena Malagasy androany ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny birao vaovao hitantana indray ny fikambanana ny mpanao gazety zokiolona eto Madagasikara izay tarihany filohany Solonao Andrea Morasata. Feo amin'izay esetry ny fitakina ny zony tsirairay izay dia mangataka ny anajana ny lalana amin'ny feny asa ny fisemare na ny firaisambe ny syndika mpiasa malagasy révolutionnaire eto Madagasikara. Raha ny fanambarana moa izay nataon'izy ireo tamin'ny Piardina Razafindramanana sy Adolphe Rakotoniaina tamin'ny ity androany ity dia misy eo amin'ny endrika maro samihafa izay tsy fanajana ny zony mpiasa izay ary matetika dia ireo délégué ny mpiasa eny anivon'ny orinasa vaventy no tena hiarana izany. Fanadihantena.
tokony anaraka ny lalàna amin'ny finiasa ny orinasa iray raha nambaran'ity mpikambanao amin'ny firaisambe ny syndika ny mpiasa malagasy révolutionnaire ity. Ny antsasaman'ilan'ireo orinasa eto Madagasikara nefa tsy mbola manaraka izany. Profon'izany ho iatrany izy vao aingana no niarana trangana tsy fanarahan-dalàna ny mpikambana tao amin'ity syndika ity. Misy anankiray zao ao aminay izay nyroasin'ny mpampiasa tsy nakany autorisation teny amin'ny licenciement autorisation de licenciement teny amin'ny inspection de travail fa tonga de licencieny. Zay zavatra tena tsy azo atao fady sala amin'ny anabavy fa desahan'ny mpampiasa moa le izy. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny arak'izany izy ireo mba hijerena akaiky izay olana izay. Tsika rehetrarehetra angambany samby mahita fa de état de droit nefa raha zavatra iaina ny mpiasa manahirana ny filazaza. Zany hoe zany misy olana répétitif virimberina ohatrany tsy hitazenao vanazy atao nario ny anjaranay syndicat ange de miteny de procédure fa anjaran'ny tompony andraikitra zany tsika manana lalàna misy code de travail ampiarina fotsiny code de travail de vitany misy article BDB ao azo atao mihitsy mampiatra azy. Ankoatr'izay manao asa soa ihany koa ny fils Mare ka tonga nanome raha maimaim-pona tetsy amin'ny HGRA izy ireo androany. Iny ihany koa nitondratsika maresaka RS-pirenena manodiana hatrany la rivo-doza Irma. Tafiditra tao Cuba iomarainy io le rivo-doza mahery Irma mahatratra 7 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra entiny tafakatra folatra eto ireo namoniainy ary antapitrisany kosa ireo traboina tsy manan-kalofana vokatra ity rivo-doza ity. Araka ny tombona avy amin'ireo mpaminaviana ny toetrandro any an-toerana dia efa misy rivo-doza roa hafa miforona ihany koa. Rehefa avy nandravarava ireo nosy kely frantsay tao Saint-Barthélemy sy Saint-Martin omaly ilay rivo-doza mahery Irma fantatra fa niditra tao Cuba sy Haïti marainy io ary hiazo ny faritra atsimo atsinana ny États-Unis. Izany ireo faritra ina ho vomafy amin'izany Floride, Georgie ary Caroline du Sud. Araka ny tombana avy amin'ireo mpisampana mpamantatra ny toetrandro dia misy rivo-doza roa hafa antsoina hoe José sy Katia ihany koa efa miforona ary mety hamely ny Meksika. Mbola tsy mety miaina fa eo amin'ny sokajy 5 hatrany ny tanjaka ilay rivo-doza Irma hatreto ary mahatratra 7 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra entiny. Efa mahatratra antapitrisany moa ireo traboina ary tafakatra folo ireo namoniainy ankehitriny noho ny fandalovany ity rivo-doza ity. Ny iray tao Barbuda, ny efatra tao Saint-Martin ary ny ambiny kosa tao amin'ireo nosy kely antsoina hoe Île Vierge américaine. Ankoatra ireo dia manginy fotsiny ireo trano rava sy lalana tapaka ary fahasimbana fotodrafitrasa. Na dia tsy ahina ho tafiditra ao anatin'ny mason'ny rivo-doza Irma azy hatreto ny République Dominicaine, efa mahery ny 505 ireo olona tsy maintsy nafindra toerana vonjimaiky. Ankoatra ny fiakaran'ny rano sy ny tafo lasan'ny rivotra dia nisy naratra noho ny fandalovan'ny cyclone Irma ihany koa teto Haïti. Mbola vaovao mahakasika izay loza voajanahary izay hatrany dia nitrangana horohorontany mahery tao Meksika omaly sasakala tafakatra 12 ireo namoniainy raha nambaran'ny flo meksikiana dia io no horohorontany isan'ny mahery indrindra ny tranga tao atoerana tao arian'ilay tranga tamin'ny taona 1997. Alina tokony tamin'ny 12 ora teo eo nitrangan'ilay horohorontany mahery teto Meksika. Nahatratra 9 faingo iray teo Mardref ny Richter ny tanjaka ilay horohorontany izay voalaza fa isan'ny mahery indrindra tato anatin'ny 2.3 taona raha ny fanambarana nataon'ny flo meksikiana. Namela takatra maro teto Meksika tokoa iny horohorontany alina iny. Misy 12 ireo namoniainy hatreto ary ankoatra izay dia fotodrafitrasa maro no rava sy simba tanteraka. Mbola mitohatrany kosa ny famonjen'ny ireo mpamonjy voina ireo olona tavelana voatsindry ny korotana vokatry ny fianjeran'ny trano. Tena nahery ary natanjaka tokoa iny horohorontany iny. Namely mafy ary namela takaitra teto amin'ny firenena. Manamafy ny mety isiny ny fiatsehana madinika izay mety mbola hito ihany koa. Ny paka hatraty Guatemala moa ilay horohorontany izay niteraka fahatapahan'ny herinaratra tamina faritra maro teto antoerana manakaiky ny sistany Meksika. Ity niseho omaly ity noho izany no horohorontany nahery indrindra niseho tao Meksika taorian'ilay nitranga tamin'ny taona 1997 izay nandrava tanàna maro ary nahafatesan'olona miisa iray alina. Ary dia hofaranantsika hatreo ny tapany voalohany tamin'ny Le JT androany ny tapany faharoa kosa no miandrena.
Ny tarika spesialista no vahin'ireo ankizy ao anatiny zanam-pandarana zazamanontany. Ny rima mifanaraka amin'ilay hoe isa roa telo ka hatramin'ny isa roa ambin'ny folo no nasaina nasiana rima tato anatiny Oianao. Alika ngeza indrindra maneran-tany io kosa no afakely entina amintsika ho an'ny any oaliny. Ireny rehetra ireny mbola anasananao tsy saraka amin'ny LEJT fa mialohan'ny amaranantsika kosa ny tapany voalohany dia anaraka dokavarotra fanadihadiana dokavarotra maromaro mahakasika ny famoahana ny andiany fahaefatra amin'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly ambony ESPM, eo ihany koa ny fanatsarana sy fanavaozana entin'ny sekoly ambony imedia amin'ny fampiarana ny rafitra LMD. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Eny ary tompoko ny insolite ny Oianao ny zazamanontany sy ny météo isinao rahantsika amin'ny tapany faharoa izany fa zao aloha tsika andray any tsara fara miarabanao. Miaraba n'Andriamatoa Andry Lalaina dia miarabantsika rehetra koa tompoko dia falta foana amintsika eto amin'ity LEJT ity indray. Miteniteny foana anao rahantsika avy hatrany. Ie rehefa nandinika sy neritreritra ry Andry Lalaina dia hoia hoe tena fotoana angamba zao tena andraisana fanapahan-kevitra fa resaka teo moa ny resaka fitaterana transport sy ny karazany dia za indray mieritreritra hoe efa tena fotoana andraisana fanapahan-kevitra mihitsy zao hoe tokony ho kajiana ny isan'ny fiara zakan'ity tanàna Antananarivo ity. Dia mikajy ny azo koa ny any Tomasina. Satria Tomasina koa efa manana problème na transport. Fianarantsoa angaty manomboka misy problème na transport. Fa efa tratra ihany koa manomboka ary amparikazona taxi brosserie mandrapatonga aty amin'ny Sofia Hotel aty. Fa tena misy embouteillage tena mahatsiravina be. Ka fotoana efa tokony ieritreretan'ny isaky ny commune hoe firy ny fiara zakany reto lalana eto amintsika reto ny isany. Dia rehefa fantatra izay isy izay dia misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina ihany koa miaraka amin'ny fitondram-panjakana hoe tokony tsy hafarana ve zany aloha, tokony tsy halavatra tomobile ve zany aloha, vaovao. Ny ataoko hoe vaovao dia tena le vaovao sy le occasion sy tsy mbola teto Madagasikara. Ho ferana ve aloha zany hoe oka aloha mijanona eto fa aleo ny tomobile efa mihodina eto aloha zany navela ihodina. So ma tsy malahelo indray ny olona hoe kanenay ve mba io mba anay dia tsy avela ihodina sy ny karazany. Na hoe ampidirina le tomobile vaovao mba anatsara ihany koa ny parka na tomobile eto amintsika ihany koa satria arakaraka ny fanteran'ny tomobile no mampabetsaka ny accident ohatran'le tomobile dia miboiny reny angy zao resaka problème na mécanique sy mifanterany reny dia zao avela hiditra ihany ny vaovao fa ny efa tranainy kosa hoe ny tomobile 30, 40, 50, 20 taona tsy efa tsy mahazo mandeha intsony. Dia tsy maintsy misy safidy amin'izay fa na ireny voalohany na le faharoa nefa no atao dia tsy maintsy misy foana aloha ny problème fa eo zany milana fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra hoe tena aiza tena lalako ambana fa tsy vita ny manome fahafapoa ny olona rehetrarehetra ary raha ohatra ka hoe tsy vita mandraisa fampanahakevitra hoe tsy azo ferana satria raha ohatra ka feranao zao hoe aza mampiditra tomobile vaovao dia zay olona manana possibilité vidy tomobile vaovao zany tsy mahazo tsony. Dia raha ohatra indray zany hoe avy alao ihany andeha ny tomobile taloha dia tsy afaka hivoatra mihitsy zany tsika mianakavy. Raha ohatra ka tsy vita zay tsy afaka mandray fanapahan-kevitra ianao hoe iza siza no atao dia seo ny lalana no tokony hitarina ange zany dia hitarino ny lalana amin'ny abeany dia manova ihany koa lalana vaovao. Fa raha sahala amin'ny hitako fotsiny zao reto Antananarivo dia tsy fantatro mihitsy hoe mbola lalana fampiasany rehetrarehetra ihany ve ohatra le eo amin'ny rond-point nisotro eo mandrapatonga ry ambodiny sotry ary fa ny atsasaky ny lalana mahery efa mpivarotra no mipetraka eo. Dia raha mandona olona eo ianao dia enao ndray tompoko no diso. Dia rehefa bloqué le olona amin'le lalana dia zao tsy menimenina any amin'le mpivarotra amoron-dalana izy hoe nareo mibahana lalana tsy afana mandeha fa ianao mitondra tomobile indray no jerijereny. Raha tsy efa simba fiarakodia maratra dia ohatran'izany ny fandehan'io lalana io
minany moto aza zao hitako mihitsy eto Antananarivo be dehibe ny olona nandray fanapa-kevitra hoe andao ampiasa moto am'izay hitondranankizy mandeha mianatra amin'izay narara fa tsy mba olana intsony tompoko ny moto eto Antananarivo ka de samy mieritreritra andao hijery tilikambo kely indray aloha tsika tilikambo manodidina an'Antananarivo ny betsaka ao fa ny anankiray ihany no tany amin'ny lalam-pirenena fa fito iny io tompoko de tilikambo eny Ambohitry Manjaka Ambatolampy ny anaran'ny fiangonana io eo ambadiky ny efitsika eny izy io ambadiky ny commune rurale eny Ambohitry Manjaka mazava ho azy de io ndray de tilikambo le lazaiko anareo tany hoe mbola Manjaka ihany ny anarany fa zany hoe antany Manjaka fotsiny any amin'ny lalam-pirenena fahafito izy io manelanelana Antsirabe sy Ambositra toerana fisakafoanana zay izy io ary rehefa ohatra koa ka misakafo ny olona amin'ny ariva amin'ny taxi brosy de tapaka ihany koa ny lalana tompoko fa de tena rara be manaraky ny arabe tsy zany ary tsy mety vita mihitsy ny lalana amin'ny Sokralida hainao tsara mihitsy ty ndray dia ekary izy io eo Ampangabe Ambohitry Manjaka tsara tarehy kely ny fiangonana tompoko moromorona tsara mifanentana tsara ny tilikambo sy mivatany fiangonana nisy fianakaviana ny tantana an'io fiangonana io zany mpitandrina tao de tsy mifanalavitra tsy mifanalavitra amin'io io ndray de FCKM eo Ampangabe Ambohitry Manjaka ihany koa de io ndray de eo Anosy Manjaka ndray io ekara to cathédrale eny zao le re tsy marina mafy za aloha de malahery mihitsy manana faripahaizana rehetrarehetra tsika menakavy am'izao fotoana zao be dehibe ny architecte be dehibe mpandrara ingénieur fa tsy nahavita noho ny tolo ranga loatra am'izao zay tsy mahalala an'izany nanao ndrazana taloha io akaiky io ihany mbola Anosy Manjaka ihany io fa FCKM ihany koa zay mifampitodika ao de mifanatrika tsy de mifanalavitra eo reo fiangonana reo zay tompoko ny azona tolotra ka de misaotra anareo na anaraka ny teniteny foana aory miteniteny foana tsika rehefa zoma toy izao de anaraka kosa ny zaza manontany mino maromarona fa fantatra tsara raha zao hoe ty vahiny zaza manontany tia ireto moa zany tena fa anarana tarika ray spécialiste mariny koa mahafantatra azy fa tsy an-tokantrano zay no vahiny ry zaza vaviny tamin'ny taona efatra ry zaza vaviny andray azy lozanao azy lozanao mpandrasy ty fokoty bonjour nareo ny anarako tata 11 ans tamin'ny novinareo nanomboka nira voalohany tarika spécialiste nanomboka nira voalohany tamin'ny taona 9 zany zay ny tena hoe nanomboka tena nihira voalohany niakatra an-tsehatra manahonareo sitraka ny anarako 17 ans maninaka natao spécialiste ny anaranareo mahafinaritra le fanontanianao hoe maninona no spécialiste ny anaranay satria misy olona manontany an'izany maro be dia ho valianay amin'izay zany izy zao tamin'izay mbola mpandihy fotsiny tamin'ny voalohany mantsy zay nandihy fotsiny nataonay fa zay tsy nihira natao anarana anglisy daholo ny anarana tamin'izany satria zay nonja tontolo tonga teto hoe tomany amerikanina daholo dia hoe tsika zangamba manam-pahaizana manokana momba ny dihy fa andao atao hoe veu spécialiste fa taty ariana rehefa nyroboka tao anatin'ny sy nylomano tao anatin'ny tontolo ny hira sy mozika amin'izay zay dia novainay hoe spécialiste inona le izy rakizy spécialiste sotra betsaka manahonareo mihora ny anarako za 14 ans inona kay ny sakafo tena tianao azafady ny sakafo tianay amin'ny nenalo zany dia kabaro zany no tena tiako kabaro sena akory kabaro miaraka amin'ny henakisoa matavitavy kely dia misy sakay kely eo akaikiny fa tonga dia milay be zany makalioka fotsiny miaraka aminy dia stock tampo zay manahonareo fandresena ny anarako 13 ans maninaka anareo tsy mamoaka hira tsony tsy mamoaka hira tsony zay fa
mbola mitrandraka zay mitrandraka foana andro amanalina ary tsy moramora ihany koa ny fidirana amin'ny hainao manjery eto amin'ny firenena mazany izy ireny andoavam-bola daholo efa hiditra studio zay zao dia amoaka hira ho hitanareo Larisane anarako 14 ans za ray trano venare telo reo mety ie nareo ihany koa raha to dia me satria mety tsy raha hitsantsony kosa zay e satria efa samy lehibe zay dia efa samy manana ny tokantrano fa rehefa manao zavatra fotsiny zay dia vory ohatra zao zay ngamba ny tena marina aloha fa nisy fotoana aloha taloha tamin'izay mbola bandy kely tamin'ny boy kely dia nyray trano mihitsiny miara matory dia miara fo dia miara manao repety dia isan'andro ny repétition tamin'izany io ny tena ny anarako 10 taona ino ny couleur préféré anareo couleur ny loko tena tianay zany ataoko hoe le tena tiany le mpikambana maromaro ato amin'ny tarika zany zao dia hitako hoe loko mavomavo ny tena hitako tiany mpikambana ato amin'ny tarika misy fotoana zany mavo ohatrany hoe mifankafizan'ny tarika anazy angambany hoe mora hita kokoa fanantenana 15 ans izy avy ny anaranareo azafady ny anaranay rehetrarehetra anatin'ny tarika sa ny anaranay telo lahy ay za zany anarako Billy dia eto akaiky eto KU Billy KU Jack voilà izy aby izy teo kokonareo famezana ny anaraka 18 ans misy vavy miaraka mira aminareo izay zany lehilahy daholo ny ao anatin'ny tarika fa fiaraha-miasa kosa azo atao misy Hilary zao avy any amin'ny Nosy La Réunion izy tena makafian' zany tarika spécialiste zany izy any La Réunion any dia tonga taty izy niara-nanao clip taminay namoaka hira anankiray niaraka taminay tsisy vehivavy zany eo aminay ny tena marina Fastine anarako 17 ans efa namoaka album avy ianareo ia zay zany efa namoaka album tamin'ny taona 2000 tany zay nefa namoaka an'le album mandona 2000 zay nahitantsika ny diovina ny tanàna zay izy Mirage misy ny Mangingina sy ny Tsitsaro Nive efa namoaka an'le Gadoga koa zay album telo zany zao nefa eo ampelantananay zao prise kany anarako 14 ans afaka mba mandihy kely venareo azafady enjana koa zany fanontaniany zany atao ahoana moa tsy andiry efa ozy nareo hoe afaka mandihy ve zay afaka mba manao hira ray ho anay ve nareo inona le hira tianareo arany fa zany raha zazavavy zany ange tsy zany zay nge tsy manana hira raha zazavavy zany
tsy manana hira zazavavy zany zay ay ve antsony manina ny titran'iny voilà ay alefa zany le izy alefa soary fa zao a tena mana-talenta zala talenta tsy miresaka amin'le talenta le mihira tsony asy le mandeha fa io ihany ko hitanareo le fahaizan'le manentana misitina an'le ankizy le mahay mampioe zany le rony karaha mijery fampisin'ny spécialiste zany ianao dia sady maheno ny sofinao mihira no mahita ihany ko an'zala mandeha ary me ihany ko satria tena naharesaka be fahaizana manokana mihitsiny misintona olo loatra an'ireny tonga azo korana fa maresaka mbola tsy nahita zaza manontany ohatran'iny a eny ary fa betsabetsaka ny zaza manontany zay ary mbola ho betsaka no atolotra ho anareo fa toy itsika ao anatin'ny oy ianao ao anatin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahaiza mamaky teny sy manoratra ny androany mifanaraka amin'izay no nanaovana hoy ianao androany satria niezaka ny lalao kely isika na isana za fomba fanao mitolo fahiny ny tanisa ao anatin'ny fitanisana isa roa telo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ao anatin'izay koa no ampiadina rima ho an'ny valiteny loa valiteny loa sena mpanao gazetiny le JD afaka atanao rima ve zao hoe isa roa telo tsy mahay ihany zany efatra dimy enina ary ay tsoty zafy tsy manenina fito valo sivy leksisy marikivy folo raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo lo zay azeka zay roa telo deo za hoe rainy zanabelo iza le velo isa roa telo rainy zanabelo efatra dimy enina tanjemy zao manenina fito valo sivy aza mora kivy folo raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo iny aloha to aza milalao volo rainy zanabelo tanjemy sao manenina tsy haiko tsoto isa roa telo teraka tadavelo efatra dimy enina ny zanany anakenina fito valo sivy aza mbola kivy folo raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo tandreo sao dia mahay folo isa roa telo ray zanabelo efatra dimy enina
Toera Philomène. Fito valo sivy. Aza Morakivy. Folo raika amby folo, roa amby folo. Eo tsika mody. Ray roa telo, ray zalabelo. Efatra dimy enina, isa postmen. Fito valo sivy. Aza Morakivy. Folo raika amby folo, roa amby folo. Zay. Tsika natokantrano koa afaka manao an'iny kilalao mampianatra ny ankizy fa tsy janatra amin'ny roa amby folo fa azonao tohizana hatramin'ny farany sady miala voly no mianatra manisa farany ny insolite aloha zao ratsika. Alika angeza indrindra maneran-tany izay indray no entina aminao ato anatin'ny insolite an'io. Mirefy 1 metatra sy 2 ity alika ity ny ahavony ary 2 kilo ny lanjandao rano ato anatin'ny fanadadiana avy hatrany momba azy. Jos no anaran'ity alika ity. Telo taona izy tamin'ny orakitsara hitantsika io. Ny lanja 570 kilao ary mirefy 1 metatra sy 20. Miavaka amin'ny alika rehetra tokoa ity alika race allemande ity satria araka izay famaritana tsotsotra azy teo izay dia Jos no voasokajy ho isan'ny alika angeza indrindra maneran-tany ao anatin'ny Guinness des records. Zeus est impressionnant. Tena miavaka amin'ny alika rehetra misy eto an-tany Jos, mitovy alava amin'ireny mpanao basket lava sy ranjanan'ireny mantsy izy rehefa mitsangana satria mahatratra 2 metatra be izao ny alavany. Fois debout sur ses pattes arrière. Tena tiany izy mivady ireto koa i Jos ka dia raisin'izy ireo sahala amin'ireny zanany lahy ireny mihitsy. Mena tambitamby, sakafo ary dia aray maso akaiky toy ireny zazakely ireny. Manana ny hevitrany manokana izy ary fandriana natao an'olon-droa mihitsy no atorizany. Quand il était petit, on le laissait dormir avec nous, mais il a vite Tambola kely izy niara-natory taminay mivady ihany. Tsy ataony intsony anefa ny fandriana rehefa nitombo izy ka dia tsy maintsy nananganana hevitrany mitokana ary nividianana fandriana vaovao. Mahatsiaro lasa ankilabao manoloana ny fitiavana diso tafahoatra aseho an'ireo ray aman-dreniny amin'ny Jos moa izy mianadahy ireto. Na zany aza anefa dia faly izy ireo satria tsy misy mpanana toa azy ireo i Jos. Quand mon père ne finit pas ses frites à midi, raha misy avana frity lanin-dada avy dia omeny any Jos izany. Manontany azy aho avy eo hoe ary mba aizany anahy dia hoy izy mamaly hoe mandehana mividy. Mariana moa fanindao sy ny fahafatesana teo amin'ny 5 taona ny Jos raha ny vaovao farany fantatra momba azy. Ankoatra ny fianakaviana ny taizazy dia nalahelo avokoa ny ankabeazan'ny olona satria efa nahoraka maneran-tany mihitsy ny lazany. Azo Jos na ina karazan'ireny alika ireny na ina fa fitretako azy raha tsy diso le dog allemand izy ireny. Dia io dog allemand io na Madagasikara raha misy be dia be ary tena anisany ngeza mihitsy izy fa dia zao malefaka be tsy masika mihitsy reny fa dia tena ny feoany dia tena ohatran'ireny bafla be mitobotoboka be ireny fa izy ilay dia tena malefaka tena tsy atao mason'ny mpangalatra fa tena tsy mba namana. Namana ohatrano zany namana fa izy ndray rehefa mitsangana ohatran'izao iny tsy mivesatra maketo aminao dia tena tonga dia mitolefika ianao fa mila mitandrina satria tena mavesatra. Zay Jos zany zao mety mitovitovy lanjanay samy fitopolo. Fa ny alava mety mbola fohy isika. 2 metatra sy 10 raha eto fa 2 metatra sy 10. Iny ary dia afbe mampanaraka andry Jos ireny tonga dia lafo be mihitsy. Ny meteo koa sary manaraka. Raha mandinika eto mampitahany toetry ny androany sy ho an'ny rahampitso dia hitako hoe tsy dia niova firy ny fiposahan'ny masoandro aloha zay ny zava-nisy fa na izany zany ho antsika ny Antananarivo koa dia tsy niova satria ifandimana ny rahona sy masoandro omaly ny androany sy ny rahampitso izany. Manatsirabe moa dia ibalika masoandro toy ny Mahajanga sy Antoly ary Fianaran-tsoa sy Antsiranana dia tovy toetrandro no an'ny antsika Antananarivo Tomasina dia mbola mitoetrano ny firotsahan'ny herika sy ny orana. Ny maripana na variana dia ny anidina ny anangatsika indrindra fa ny farany ambany ary dia mazava ho azy fa rentsika zany rehefa maraindray ny andro.
Ie, za aloha faly ihany mahita an'ilay andro rehefa manomboka amin'ny mafana kanefa tsy gaga ihany koa rehefa ohatra ka mangatsiaka izy satria za zao dia tsy mbola misioka mihitsy raha resaka toetrandro no lazaina raha tsy any amin'ny faraparan'ny volana oktobra any a zay vao tena ho lasa tanteraka io atsika io le hafanana mihitsy ny tena tiako ary ny hafanana ny mety amin'ny fahasalamako fa mbola mangatsiaka io tompoko fa aloha tsy dia tena tonga dia mifaly avy hatrany eny ary zay marina fandarantsika ho any androany manao veloman'ny olona sisa zany lazo atao a dia mirasoanareo mbola miaraka amin'ny drumine hatrany raha pitsy koa mbola misy site mandra-piona tompoko ny fandaran'ny drumine mitoy hatrany velome mandra-pionareo Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Manolotra anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vite volameny tongava malaky amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage manolotra ho anao ny LEJT.